Tsapasita tao anatin'izao fitondrana vaovao ao anatin'ny fanovana ravitra izao fa tena miroso avy hatrany amin'izay fanovana ravitra izay izy ireo am'izao ankehitriny izao ary tsy ankitsitsy izay fanovana izay fa avy hatrany tonga de asa no mandeha eo fa tsy misy resabe intsony ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito sanandro tsy ampelela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako Mpitondra androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay fanovana ravitra amin'izao ankehitriny zao dia hita tazana fa tena efa miroso amin'izay ireo mpitondra amin'izao ankehitriny zao fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto resaka tsy fandripahalemana fiara fitateram-bahoaka iray no nitafian'ny dahalo mirongo basy tamin'ity herinandro ity hatrany fiara sprinter CDI miloko fotsy no nisy nanafika teo antsinanany Bevilany lalam-pirenena fahefatriny nandritra ny andro alina tao anatin'izay dia nataon'izy ireo zay raha ny voalaza dia dahalo manodidina ny sivy izay mirongo basy no nanafika ka misy olona novelezin'izy ireo tamin'ny vody basy nisy ny mpandeha iray izay saika nataon'ireo olon-dratsy takalonaina soa fa nisy fiara izay mpitondra maharary nandalo ka noheverin'izy ireo fa ampitandro ny filaminana nandositra ireo dahalo taorian'izay maro ny zavatra izay lasan'izy ireo tamin'izany manjaka indray arak'izany tsy fandripahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eny ka manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana mba handray fepetra sy handray andraikitra mifanandrifa amin'izay tsy fandripahalemana izay ny anazavana ihany koa tato zay tsy voany ihany mo no nisiny zay tsy fandripahalemana eny amin'iny lalana iny fa efa ela no nisy an'izany ary hita fa tena ampipaikady tokoa ireo olon-dratsy izay manao an'izay fanafihana amin'ny tampiadina eny amin'iny lalana iny tontosa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fanabeazan'ny pirenena vaovao hanitry aina Elkis Karena sy ny ministra teo aloha Marie Michel Sahondrar Malala ary tonga nanatrika an'izay famindram-pahefana zay mo ity ministra teo aloha ity hoy GASY Karafiana soa indray izay ministra serasera sy ny kolotsaina izay voatendry ho mpitondra tenin'ny gouvernemanta nandritra ny filan-kevitry ny ministra izay natao tamin'ny alarobia 20 oktobra 2024 dia nilaza mazava tsara izy fa vonina ao anatin'izay adidy amanandraikitra izay miandry azy ao anatin'izao rafitra fanovana izao fa nagagany maro ny tsy nahatongavany ministra Rindra Hasimbelo izay tsy tonga nanao famindram-pahefana teo anivon'ny ministera fitantanam-bola sy ny toe-karena tsy tonga nanao an'izay famindram-pahefana izay mo ny ministra ny fitantanam-bola sy ny toe-karena teo aloha Rindra Hasimbelo ny sekretera jeneraly atoa Andry Ramanam-panoharana no nanao sonia ny taratasy famindram-pahefana tamin'ny dokotera Herinjatovo Ramiarson izay ministra vaovao raha ny fantatra dia efa tsy ao Madagasikara intsony ity ramatoa ministra teo aloha ity fa nandray ny asany any États-Unis ihany maro ihany koa mo ny resaka mandeha etsiroa mahakasika ny tsy fahatongavan'izy ity ny amin'ilay hoe mety nandositra ihany koa angambany ity ministra teo aloha ity matoa tsy tonga tamin'izao fotoana ny famindram-pahefana izao hoy ireo mpanarabaovao ao anatin'izao raharam-pirenena izao hatrany sendika ny mpiasan'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena miantso ireo solombavambahoaka handinika sy hanitsy ny LFI 420 natao vol autorisé teo aloha ny loi de finance na ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana ho an'ny sehatra maro teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena hoy ireo sendikany mpiasa eo anivon'ny ministera ity antony hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo solombavambahoaka tsirairay avy hijery ankaiky ny fandinihana sy ny fanitsina ny lalàna izay mifehy fitantanam-bola-panjakana na ny LFI 420 izay ny tian'izy ireo ho marina tao anatin'izany dia maro loatra ny gaboraraka sy ny fandaniam-poana tao anatin'izay LFI izay lany teo aloha izay ka tokony asiana fijerena sy asiana fanitsina ihany izany rehetra izany mba hialana amin'ilay hoe fandaniana volam-bahoaka amin'ny tsirariny sy tsy amin'ny tokony ho izy raha isika ohatra zao ny vidintsoloka izay ilany isam-bolana ho an'ny governoran'ny faritra Vakinakaratra ity izay mitentina any amin'ny 100 tapitrisa ariary izao isam-bolana izay nomena ny governoran'ny faritra Vakinakaratra izay ao anatin'izay fandaniana resaka vidintsoloka izay fandaniana niala tao amin'ny tetibolana io faritra io araky ity taratasy izay nisoniavin-drakoto vao Vivato Rakoto Maditra
izay gouvernoura ny faritra Vakinakaratra izay efa nifanana fitondrana ankehitriny ity tamin'ny 13 Novambra 2024 lasa teo iny. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny tompona Raikitra mahakasiky an'ity fandanina izay tena moapampana nefa dia volamboka ihany ne io lanlarinareo amin'ny tsisy dikan'io nefa dia nahoana no lasa fandanina miopampana tahaka an'izao no misy. Ny sehatra fampianarana ety andaniny izay mitaraina matetika amin'ny ilay karama tsy zarizary ho an'ireo mpampianatra nefa ny sehatra hafa toa migalabona mafy dia mafy ao anatin'izay fihinanana volambahoaka izay hany ka lasa tsy voajery ilay tena laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa lasa lany ao anatin'ny rendrarendra izay vola tokony ampandehanandraha raha izay. Anteny miram-pirenena lehibe ny fanoherana sady filoha lefitra fahafito manomboka izao ny solombavambahoaka Irmar izay milavonjy Andrianasy Philobert voafidy tao amin'ny distrikany Ambovombe vita ny famindrampitantanana teo aminy sy ny lehibe ny mpanohitra teo aloha Andriamatoa Siteny Randrianasolony Aiko tao anatin'ny izay dinidinika ny fanaovana izy ireo izay hatrany. Ao anatin'ity resaka fanaovana rafitra izay malaza amin'izao ankehitriny izao dia noesorina avokoa ireo gouvernoura amin'ny faritra misy 13 ao Madagasikara araky ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alarobia 7 septambra 2024 lasa teo iny. Midika izany fa tsy fisy intsony izany ny fandaniana vola amin'ny resaka gouvernoura satria nofanana tanteraka izay fanendrena gouvernoura izay amin'izao fotoana izao mandra-piandriny hisiny fanovana indray ao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tena ao anatin'ny politika na fititsina tanteraka izao fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao fa tsy sanatria kory politika izay natao hanao rendrarendra sy fandanina izay moapampana tahaka nisy teo aloha. Araky ny voalazan'ny filoha kolonely Randrianirina Mikael Latrany aza manaiky hakivin'ny olona fa efa miasa isika amin'izao fotoana izao efa latsaka ao anaty lavaka ny firenena ny zavatra latsaka anaty lavaka rehefa sotomina misy fotoana izy io mbola anatin'ny haizina mandrapivoahany ety amin'ny mazava. Azaky vin'olona isika hoe aiza ihany ny tolona nataonareo nefa io mbola misy delestage io efa miasa isika izao ho iatrany ny nambarany teny amin'ny lapany fanatanjahantena mahamasina nandritra ny famoahana ireo mpianatry ny imgam tamin'ity herinandro ity iatrany. Midika izany fa asa fa tsy kabaro no nataony reto mpitondra amin'izao ankehitriny izao ary na dia maro aza ny resaka mandeha etsiroa dia tsy ampiemitra izy ireo amin'izay asa fanovana rafitra sy ny tena fanovana amin'ny tokony ho izy ho an'i Madagasikara sy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hitsinjovana ny hoavin'ny taranaka sy ny faramandimby izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino fidimy like ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.